Manatra ny araba toko klasy toko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fandarana alalino ny hôpitaly sy ny tontolony ireo no ady aditsika tao anatin'ity fandarana ity ny ampolisan-jaton'ny malagasy dia mbola manana olana avokoa amin'ny fanatonana toeram-pitsaboana ireo no entsika tao anatin'ity fanadihadiana ity arahoary. Mafana ny andro, manomboka milatsaka ny orana, manomboka miakatra ihany koa ny karazam-boankazo eny amin'ny tsena eto Andrenivohitra. Isan'ny aretina mpahazo ny sarababem-bahoaka amin'izao fotoana izao ny areti-kibo. Raha ny fanadihadiana natao, manodidina ny 10 isan'andro ny olona tonga manatona CSPD vokatr'izay aretina izay. Ny roa faingo 140 isan-jaton'ny malagasy, izany hoe 5 hetsy ny dia tratran'ny areti-kibo avokoa. Vao maraina dia efa feno olona milahatra ety amin'itony toeram-pitsaboana itony. Eto Antananarivo renivohitra misy 5 ireo CSPD afaka anatonana. Mbola misy ihany anefa ny sahirana manantona azy itony. Amin'izao toetrandro efa miovaova dia tsy fantatra intsony hoe inona ny aretina raha hoe ohatr'izao fisehony inona ny fototra aretina. Izay mampatonga ana mamonjy dokotera rehefa marary. Ohatra manambola zany ianao araka ny anona dia amin'ny privé ohatra hoe mandeha andrety tsy manana moa dia mandeha amin'ny hôpitaly Mpanjakana. Arakaraka ny vola zany, arakaraka ny volanao eo ampelantananao zany. Fa ianao raha ohatra hoe marary dia misy tonga dia mandeha arakaraka ny vola ho, arakaraka ny vola. Raha tsy manambola ve ianao inona moa ny azonao atao? Tsy voatery ho toy izay foana nefa ny zava-mitranga. Raha mivoaka ny renivohitra, mbola ratsiratsy lavitra noho izay ny zava-misy. Kaominina Ambalavao eo amin'ny 20 kilometatra mialana Antananarivo eo. Eto no misy toeram-pitsaboana ety amin'ny manodidina. Dia an-tongotra adiny iray na adiny iray sasany no ataon'ny ankabeazam-ponina amin'ny manodidina vao tonga eto raha misy marary. Ohatranareo zao mandeha adiny firy vao tonga amin'ny toeram-pitsaboana iray? Raha aminay aloha mahary ambanjery eo mipetraka. Dia aty Ambalavao mamonjy anina. Raha mbola tsy nalay anazy tany ity dispensaire. Izany hoe mety mandeha tongotra adiny firy eo vao tonga aty nareo? Adiny iray latsaka kely foana mialoha amin'ny tanàna misy iray mbato Ambalavao. Toy ity iray mpianakaviana ity, ny ampoly isan-jaton'ny malagasy dia mbola manana fahasahiranana amin'ny fanatonana mpitsabo na toeram-pitsaboana avokoa raha ny atontanisany voaka farany. Antony, tsy mbola ampy ny mpitsabo eto Madagasikara, tsy mbola ampy ihany koa ireo toeram-pitsaboana. Dia eo ihany koa ny fanatsarana ny fahasalamana, izany hoe fametrahana tom-pahasalamana sekoly mifanakaiky amin'ny mponina zany satria rehefa natao monografia io dia ny akamaroan'ny olona mihoatra ny 9 isan-jato dia mipetraka lavitra ny commune izay misy ny ataontsika hoe tom-pahasalamana CSB na dia CSB ihany ary dia lavitra be ny misy an'ireny olona reny vao mahazo fahasalamana. Isan'ny olana mipetraka voalohany indrindra ny fahalaviran'ireo toeram-pitsaboana indrindra amin'ireo toerana lavitra tanan-dehibe. Na eto Andrenivohitra aza dia mbola misedra izany fahasahiranana izany ny olona maro. Raisitsika ohatra ny faritra Analamanga. Ny 150 isan-jaton'ny mponina eny anivon'ny commune dia mandeha latsaky ny 1 kilometatra vao mahita toeram-pitsaboana. Izy ireo izay ao amin'ny distrika Antananarivo renivohitra, Manjakandriana, Ambohidratrimo ary Anjozorobe. Tsy maintsy mandeha ray ka hatramin'ny 10 kilometatra kosa ny 220 isan-jaton'ny mponina ho an'ny distrika Andramasina izay vao mahita toeram-pitsaboana. Ny 70 isan-jato kosa dia mandeha hatrany amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 kilometatra. Ho an'ny distrika Navaradrano kosa ohatra dia mbola mahatratra 15 isan-jaton'ny olona no tsy maintsy mandeha ray ka hatramin'ny 5 kilometatra vao mahita toeram-pahasalamana.
ohatra ihany ireo ary mbola ratsiratsy kokoa noho ireo ny zava-misy amin'ny faritra sasany indrindra ny any ambanivohitra. Eto amin'ny distrika Anatanfotsy, 3 ny CSPD eto amin'ny commune Anatanfotsy. Isan'ny toerana be mponina ny ilany avaratra amin'ity commune ity. Eto ambony andrefana no misy ny iray amin'izy ireo. Dia antongotra ora iray mahery nefa vao tonga amin'ny CSPD raha miala amin'ny tanàna Nambohijanaka sy ny manodidina. Zay zany ny antony, zany hoe nohony tsy fahafantarany mahatonga ny olona reny matetika sy ny fahatahorana ihany koa amin'izay mety falaviran'le toerana. Dia zay zavatra rehetrarehetra zay no anisan'ny sakana zany fa efa mijery akaiky andreny ministera fahasalamana amoraina zany ny fankanisan'ny olona aty amin'ny tobim-pahasalamana mba ahafahany mandray an-tanana azy sy ny aretina izay manjo azy. Isan'ny mampiakatra ny taham-pahafatesan'ny malagasy ny fahasarotana amin'ny fanantonana mpitsabo na tobi-pitsaboana. Raha ny fenitra iraisam-pirenena tokony hanana mpitsabo iray isaky ny mponina 10 ny firenena iray. Raha ny atotanisa farany ho an'i Madagasikara nefa mbola mpitsabo na médecin généraliste iray no misahana mponina iray alina araka ity aseho amin'ny sary ity. Toejavatra maro mifanohitra no mitranga amin'ireo toeram-pitsaboana eto Andrenivohitra na miankina io na tsy miankina. Kalitaon'ny toerana, kalitaon'ny fandraisana, ny vola lanin'ny mpitsabo marary. Ireo amin'ny ankapobeny no mamaritra ny toeram-pitsaboana Antananarivo izay azo hitarafana ireo toeram-pitsaboana rehetra manerana ny nosy. Hôpitaly Manarapenitra. Ity no isan'ny hôpitaly mpanjakana natsangana farany teto Andrenivohitra ary isan'ireo enina efa miasa manerana ny nosy taorian'ny Tomasina, Mahajanga, Fianaratsoa ary Toliara. 3 kosa no mbola eo andalam-panamboarana ka isan'izany ny any Morondava, ny any Manakara ary ny any Maintirano. Hôpitaly mpanjakana, hôpitaly Maimaimpoana, izany tokoa ve no zava-misy. Voilà une participation privée zany mbola sy dia tena vita tsara manko ny code hoe manao fahafahana zay mba atao aloha zay hiderenany reny amin'ny eo an-tanan'ny fanjakana zany le maximum possible zany dia mba ahafahany vahoaka afaka nanaratra fitsaboana amin'ireny toerana atao hoe Manarapenitra. Dia hoe tsy miditra ny lopitaly. Ampiakarina ho centre hospitalier universitaire ireto hôpitaly Manarapenitra eto Madagasikara ary hijanona eo amin'ny fitantanana fanjakana ihany. Tsy ny olona rehetra nefa no mahatakatra ny fitsaboana amin'izy ireny ankehitriny. Eto Andohatapenaka ohatra, zara raha misy olona 5 ka hatramin'ny 10 isan'andro no tonga mitsabo teny ety. Tsy maharisika olona ity hôpitaly ity na dia Manarapenitra aza ireo fitaovana hita ao. Omena ny Mauritiana na ny Indiana ny fitantanana ny hôpitaly Manarapenitra raha andresaka nandeha. Ho an'Antananarivo manokana, karana 4 no rehefa vonona hitantana ny hôpitaly Manarapenitra. Mitovy amin'izay ihany koa ny momba ireo any amin'ny faritra izay rehefa mitsipozipozy ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Nandeha nresaka tatoato ny momba ny fivarotana ity hôpitaly ity amin'ny mpandraharaha vahiny. Tsy mbola tonga amin'izay anefa ny fanjakana raha ny nambaran'ny Prime Ministre. Efa nisy fanatahana momba zany. Io monsieur secrétaire général nangataka zareo hoe avinao ho zahay no hitantana ny hôpitaly Manarapenitra kanefa rehefa nijerena atao amin'ny ministère ny fahasalamana-bahoaka dia zay hoe tsy dia hita loatra ny tombontsoa azo amin'izany vahoaka izahay ihany no mitondra azy. Volana teo aoriana nanokafana azy, sehatr'asa 5 lehibe no hita eto: ny maternité, ny ORL na ny fitsaboana tenda, ny tratra sy sofina, ny onkôlôzia na ny fitsaboana ny cancer, ny imagerie médicale, ny biôlôzia ary farany ny dentisterie. Raha ny hita, Manarapenitra tahaka ny anarany reto fitaovana rehetra hita ato, saingy tsy tsikaritra, tsy mahasarika olona ity toeram-pitsaboana ity. Olona 5 hatramin'ny 10 isan'andro farafahabetsany no olona tonga mitsabo teny ety raha ny fanazavana azo ary mipetraka ho olana ny tsy fahampian'ireo mpitsabo ato.
ny fitaovana aloha dia ampy fa ohatran'ny hôpitalim-panjakana rehetra dia eo amin'ilay tsy fahampiana amin'ny olona teknika ny olombelona mivoalohan-karena ka misy ara fitaovana ka tsy ampy ny olona dia petraka ihany ilay izy fa eo amin'ny tsy fahampiana olona tsy ampykely fotsiny izay. Ray alina ariary ny fizaham-pahasalamana ankoatra ny vidim-panafody. Mora izany raha ampitahina amin'ny dokotera tsy miankina, lafo kosa ho an'ny sarababem-bahoaka. Nambara raha teo fa maimaimpona ny fizaham-pahasalamana amin'itony hôpitaly itony tany Ampiandohany. Hatreto aloha mbola mijanona eo ambany fitantanana fanjakana ity hôpitaly ity. Mbola tsy ho atoato kosa nefa ny tsy fandoavam-bola amin'ny fitsaboana omena eto. Isan'ny manana kalitao ambony amin'ireo hôpitaly eto Andrenivohitra ny hôpitaly Manarapenitra, na eo amin'ny foto-drafitrasa izany na eo amin'ny fitsaboana. Raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra, ireo no isan'ny mbola mahalafo ny saram-pitsaboana. Ny matetika zany hitanay rehefa nioleto rehefa ohatra zany zay miteny amin'ny olo hoe tsy vita ety fa tsy maintsy miditra hôpitaly, dia matetika ny zavatra atahoran-jareo zany dia hoe le vola. Milaza zareo zany le olona le marary zany hoe raha vao tonga any amin'ny hôpitaly izy dia tsy maintsy mividy an'izao dia tsy maintsy azo eo ihany daholo ny fanafody. Dia izay ny tahotrako zareo matetika hoe zay dokotera tsy manam-bola an'izany nefa ny hoe tsy maintsy hampanaovina analizy, tsy maintsy hampanaovina radio na échographie, tsy maintsy tonga dia azo daholo ny fanafody hoe séroma, tsy indrona an'izao. Dia ireny zany matetika ohatrany hoe tahotrako zareo hoe fitsaboana maimaimpona. Hatraiza ny azon'ny sarababem-bahoaka izay fitsaboana izay? Mbola maro amin'ny olona no tsy mahafantatra tsara ny anton'ilay hoe fitsaboana maimaimpona. Hatraiza ny fetrany tsy fandoavam-bola amin'ny hôpitalim-panjakana toy izao, izay natao ho an'ny vahoaka na service public. Ny eritreritra zany raha ohatra ka hoe misy neny amin'ny hôpitaly dia tokony zany mba asa misy hoe fikambana ny marary ohatra, na koa aty amintsika moa zany dia tsy misy le atao hoe sécurité sociale, fa tokony misy zany ny zavatra ohatran'izany hoe ho an'le olona izay tena marary ka tonga eo, satria indraindray mety misy olona voan'ny accident eny an-dalana eny, tsisy fianakaviana, tsisy ninina, mila fanampiana maikany dia maikany efa izy, dia tokony zany any amin'ireny zany dia tokony mba horaisina tanana avy hatrany aloha le fahasalamany, dia avy eo rehefa ohatra ka tonga ny fianakaviana dia any vao miresaka vola zany. Isan'ny olana tsy mamparisika ny olona anatona tobim-pahasalamana ihany koa izay resa-bola izay. Ankoatra ireo vidim-panafody izay mbola midangana, lafolafo ihany koa ny saram-pitsaboana na eny amin'ny hôpitalim-panjakana izany na amin'ireo hôpitaly tsy miankina. Antarian'ny rasany sarotra vao mahita sambora hoe hipetrahana le marary. Le analizy zany no tena enjana be amin'ny mpitondra marary eo. Fa le vidim-panafody mba eo ihany. Arakaraka izay hoe fisian'ny vola ingy rehefa tsy misy vola dia izy afaka ny anahoana rehefa tsy manam-bola hijana fanafody. Izy tena mikarakara daholo. Raha toa ka miditra hôpitaly, misy ihany koa ny vola hafa tsy maintsy aloha toy ny hofatrano. Tsy araky ny sarababem-bahoaka nefa izany, antony tsy mampavitrika ny olona mamonjy hôpitaly eto Andrenivohitra. Natao hitsabona marary dia mizara roa ary miariary, nasiana sokajiny ambony sy ambany, ny amin'ny vahoaka dia tsy zarizary. Tamin'ity taona 2014 ity, mbola fito isan-jato ny taham-pahafatesana eto Madagasikara. Fahafatesana noho ny aretina tsy voatsabo ara-potoana avokoa ny ankabeazan'ireo. Maro ny mety misakana ny olona anankiray tsy anatin'ny tobim-pahasalamana. Ary zany ny mahatonga antsika anisan'ny lesika lehibe ao amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka zany dia ny tsy fanatonan'ny olona zany tobim-pahasalamana rehefa marary, satria efa miombo be le aretina vao tonga any amin'ny hôpitaly izy dia efa sarotra tsaboana, dia lasa ny izay fahafatesana no matetika no mitranga zany. Ka ny ataon'ny ministera fahasalamana zany amin'izao fotoana izao dia miara-miasa
amin'ireo antsoina hoe agent communautaire. Dia ireny zany no mitarika ny olona handeha ny amin'ny tobim-pahasalamana amin'izay fotoana rehetra izay tokony ilana an'izany ary mampafantatra ny olona ny lalana tokony alehany. Raha ny atotanisa tamin'ny taona 2020, 570 ny isan'ireo dokotera generalista miasa amin'ny hôpitalim-panjakana manerana ny nosy. 570 izany raha ho an'ny faritra Analamanga manokana. Tafiditra ao anatin'ny politika amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fanentanana ny mponina eny fotony amin'ny fitsaboan-tena sy ny fanatonana tobim-pahasalamana. Tsy mbola tonga eny fotony ny tobim-pahasalamana. Mpanentana ara-pahasalamana roa isaky ny fokotany no misahana ny fanentanana ny mponina anatona tobim-pahasalamana raha misy ny tsy fahasalamana. Eny fa na tsy misy olana aza. Tokony fantatry ny olona aloha zany fa raha tsy salama izy tsy afaka hiasa. Ny dikan'izay zany fahasalamana no tena voalohan-karena. Dikan'izany dia tokony vao misy tsy metimety amin'ny fahasalamana raha te hiasa ianao ahazo vola, satria izay no tena mamay antsika zany hoe afaka miasa mitady vola dia tsy afaka hiasa ianao raha vao ohatra ka tsy salama. Hitantsika tsara angamba fa raha zavatra vitantsika ao anatin'ny adiny iray ohatra raha salamintsika, raha tsy salamintsika mety ho adiny 3 vao vitantsika. Dia hitantsika amin'izay hoe ohatran'iza ny arerahana mety hite ho azo eo, ohatran'iza ny vola very mety ho vola very satria tsy afaka nahavita ny asa tao anatin'ny fotoana fonon-tena. Dikan'izany dia tsotra fotsiny rehefa tsy salama ny tena dia tsaratsara zany aloha ny manatona tobim-pahasalamana. Mbola isan'ny fanentanan'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa ny ao amin'ny fisorohana ireo aretina azo soroina. Mbola olana ihany koa ny aretina vitsivitsy izay efa tsy pitranga firy any ivelany nefa mbola mamono olona eto amintsika. Isan'izany ny aretina peste izay tafakatra 7 hatreto ny efa matiny. Ny aretina toy ireny izay tsy maintsy anatonana tobim-pahasalamana. Tetikady dia tetikady ataontsika hoe iarahana, atao hoe zay le hoe approche intégrée sy ny hoe lutte multisectorielle, zany hoe ampiarahana ny ady rehetra idina amin'ny aretina maromaro, ireo aretina tsotsiny avy. Ao koa natao hoe iarahana io ny ministeran'ny fahasalamana dia tsy afaka hiady rery amin'ny peste ohatra, satria ny peste dia aretina voalavo mifindratsina amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy. Raha ohatra hitsabo ny dokotera fanafody maimaim-poana nefa ny loto ny tanety doratsika dia hiakatra tanàna foana reny voalavo reny. Raha tsy misy fandraisana ndraikitra eo amin'ny sampatra raha tsirairay avy eo amin'ny mpiara-monina eo amin'ny société civile dia tsy ho fongana ny peste sy ho aretina izay tsy notosiavina rehetrarehetra. Asiera ity no hôpitalim-panjakana isan'ny lehibe indrindra eto Antananarivo. Eto ihany koa no manantona ny akamaroan'ny olona. Hita eto avokoa rehefa karazana fitsaboana na dia miankina amin'ny fanjakana aza nefa ity toeram-pitsaboana ity tsy mamaim-poana avokoa ny fitsaboana eto. Voatery misy eo amin'ny hôpitaly daholo ny fanafody ilaina ary na misy eo ara ny fanafody zany dia tsy maintsy vidiana, satria raha antsika malala fa reny fanafody reny dia ny hôpitaly no mividy azy ho ampiasaina. Dia raha ohatra zany no mena maimaim-poana ho an'ny olona ilay izy dia tsisy ho ampiasaina ho an'ny izay marary tonga amin'ny manaraka. Fanafody zany dia sarotra mandainga fa mbola vitsy ny fanafody vitantsika malagasy eto toerana zany fa misaika mbola farana any ivelany daholo le izy. Dia raha malala zany fa raha farana avy any ivelany ny ankabeazany dia lafilafy kokoa le izy, kanefa na dia hoe lafilafy kokoa ara dia misy ihany koa ny karazany fanafody, misy an'ilay atao hoe fanafody générique, misy ny atao hoe fanafody spécialité. Dia ny dokotera no mahita hoe iza amin'ireo zany no mety ho an'ny fahasalaman'ny tsirairay, fa le générique zany somary moramora kokoa, le spécialité somary lafilafy kokoa. Misy farafahakeliny tsy maintsy andraisan'ireo marary anjara avokoa ny fitsaboana na dia eo amin'ny fiambenana fotsiny ihany aza.
fa isan'ireo mampimemenina ireo marary sy mpitondra marary amin'ny tony toerana itony ihany koa ny fampiasan'ny hôpitaly ireo mpitsabo mpiasa na stagiaire. raha ny fanazavana avy amin'ireo tompona andraikitra tsy mbola ampy ny isan'ireo mpitsabo mpanampy misahana ny marary, tsy maintsy amin'ny tony hôpitaly mpanjakana itony ihany koa ireo stagiaire ireo no manao fampiarana. Sermon d'Hippocrate, ity karazana fianianana ity no mameno ny asan'ny mpitsabo. Raha fitinina fohifohy ny votoatin'izany dia milaza toy izao: amin'ny maha mpitsabo ahy, adidiko sy lahara-pahamehako ny fitsaboana sy ny famerenana ny fahasalaman'ny olona tsaboiko, na ara-batana izany na ara-tsaina, na olo-tokana na fiarahamonina iray manontolo. Adidiko ihany koa ny manaja ireo marary tsaboiko. Izay ve ny zava-misy amin'ireny hôpitaly sy toeram-pitsaboana maro isan-karazany ireny. Raha ny fitarainan'ny olona tsy mbola voaja loatra ireo eto amintsika. Eny zavatra mba ampitaiko amin'ny premier ministre zany mba jereo le hôpitaly. Zavatra mba tokony mba avitra kely ihany le havanay fa dia nohony tsy fahampiana zavatra tsisy dika izay fa efa tratran'ny tapoka voan'ny ataka sy ny karazany dia mbola hoe aiza ny vola ao amin'ny hôpitaly. Makara zay dia mbola angalana 4,000 nefa zavatra 4,000 tsy ananana le 4,000 fa le fomba fotsiny zany dia le système zany tokony mba hovainy hoe urgence dia tsy mandoa vola aloha fa aveo le olona fa manao an'le aveo le olona fa miregle miadana an'le zavatra. Fa lasa tsy mety le système zany manjary lasa olona tokony ho avitra, mety hoe minitra segondra mahavitra olona anankiray nge zany dia mba mangataka le fitonana mba hampio le ao amin'ny hôpitaly ao, mba meo fitaovana meo ndratra rehetra dia mba ataovy hoe rehefa urgence dia rehefa mba urgence dia mba le fonjena ny aina fa tsy vola aloha tenenina voalohany, tenenina ny dokotera zany, le dokotera rehetrarehetra tenenina hoe mba tsy vola aloha fa le aina aloha voalohany indrindra satria izay ny finiavana fahafantarako azy mifanaovan'ireo rehefa manao finiavana zany amin'ireny dokotera reny dia angamba izay no fandehany. Zay zavatra tiako tenenina zany. Antony maro anefa no mety ahatonga izay asikana sy fahasorenana eo amin'ny mpitsabo izay raha nambaran'ny iray tamin'izy ireo. Isan'izany tsy fitondrana ara-potoanany marary eny amin'ny tobim-pahasalamana. Io antony io ihany koa izay mahasarotra ny fitsaboana ka mampiakatra ny taham-pahafatesan'ny olona miditra hôpitaly. Rehefa misy zany ny zavatra mitranga dia tsara ihany foana tsika manatona dokotera. Maninona moa no manatona dokotera? Ny antony tsy na dia le teneniko tary hoe voalohan-karena ny fahasalamana. Raha ohatra zany ianao mety ho vita kely amin'ny zavatra tsisy dikany le izy, sery vita nanamalaho izy tsika malagasy, tsy andaniana vatotra koa. Dikan'izany raha vao manomboka zany ianao no hoe misy olana amin'ny fahasalamana kara manatona dokotera dia mety ho vita vetivetika le izy, mety tsy dia andaniana vola loatra dia mety ho sitrana. Fa raha ohatra kosa ny tazominao ao le izy dia miamiombo le aretina, dia miamiombo hatrany dia mety ho vola be vao lany zany amin'izay nolany amin'izay fotoana vao mahasitrana ny tena. Ankoatran'izay dia tadidintsika koa fa ny tobim-pahasalamana, ny dokotera, ny hôpitaly dia natao mihitsy zany reny handray antsika marary. Ny dikan'izany zany raha misy zavatra tsy metimety dia aiza matahotra fa izay ny ahatongavanareo zany hitady fahasalamana. Aiza matahotra mihitsy ny miresaka amin'le mpitsabo zany manontany anazy an'izay zavatra rehetra hoe manetikitika ny saintsika. Tsy dia tsara loatra ny ilazan'ny hôpitaly eto amintsika amin'ny lafiny maro izay nambara teo. Ny fitambaran'ireo izay miteraka fatahoram-ponina ireny toeram-pitsaboana ireny. Araka ny tarehimarika farany, 3 amin'ny olona 10 no mazoto manatona hôpitaly eto amintsika. Ny ambiny saika milaza avokoa fa rehefa tsy azo anoharana vao miditra amin'izany. Mila hovaina io zava-misy io. Mbola betsaka ihany koa ny karazana aretina tsy mbola voatsabo eto amintsika, na ihany koa lafo dia lafo ny saram-pitsaboana. Isan'izany ny aretin'ny voa na ilay antsoina hoe insuffisance rénale. Manodidina ny 9 alina ka hatramin'ny 7 alina euro ny manao grefy ny voa iray any Frantsa. Aretina pahazo olona maro eto amintsika anefa izy io. Tsy mbola manana toeram-pitsaboana ahafahana manodidina voa anefa isika hatreto. Ny 10 isan-jaton'ny antony mety mahatonga ny insuffisance rénale dia avy amin'ny fiakaran'ny tosi-dra sy ny diabeta avokoa. Ny ankoatr'ireo dia avy amin'ny fisotroana zavatra tsy voalanjalanja.
Anisan'ny fikarakarana azo atao ny fandanjalanjana ny sakafo hohanina. Fitsaboana ny voa amin'ny alalan'ny dialyse no efa misy vitsivitsy eto amintsika hatramin'ny taona 5,700 manodidina ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 5 hetsy ariary ny fitsaboana indray mandeha. Sarotra nefa ny mitsabo aretina voa amin'ity fomba iray ity satria tsy maintsy averina in-telo isan-kerinandro ny fitsaboana ary atao mandavan-taona. Mitsotra nefa ny tompona andraikitreto fa lafo tokoa vao afaka mitsabo tena amin'izany. Ny azo ambara dia rehefa tonga amin'ny fahasimbany tanteraka ny voa dia lafo ny fitsaboana satria taovy ankinany aina ny voa raha tsy asiana fitsaboana dia maningotraina zany ny aretin'ny voa rehefa tonga amin'izay faran'izay. Dia ilay fitsaboana kosa nefa dia mandany hatramin'ny 9 hetsy isan-kerinandro ny marara manao ny antsoina hoe dialyse ary mbola lafolavitra noho izany satria mahatratratra ny amin'ny $3,000 ny manao ny antsoina hoe greffe ny voany ampita hatreto aloha tsy mbola ampy ho an'ny malagasy rehetra ny fitsaboana misy eto na eto an-drenivohitry Madagasikara azy isika mbola tsy zarizary ny kalitaon'ireo mpitalim-panjakana na ratsy na lafo. Mbola maro ihany koa ny olona indrindra ireo any ambanivohitra mbola tsy miala amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Mbola lavitry ny afo ny kitay raha amin'izay toe-java-misy izay. Isan'ny vaovao ihany koa ny hoe ny Dr Cool Roger izay sady Prime Ministre no Ministre ny fahasalamam-bahoaka inona no iova ao anatin'ny 5 taona mbola mipetraka ny baraingo. Ianao ihany koa raha te haneho hevitra momba izay afaka maneho ny hevitra ao anatin'ny page Facebook ny Alalino. Dia izay ihany koa tompo lahy sy tompo vavy no namarana ny fandarantsika androany manome fotoana anao manaraka indray. Veloma tompoko.